olona sy tongo vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana toy ny mahazatra indray isika laribialina tahaka izao no mifamitony eto isika anatin'ny fandarana sahy lasa izao mazava loatra fa ny raharamafana miseho eo amin'ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny no voaresantsika ato ary dia efa fantatra araka izany fa izay resaka hitantsika ny elo sy ny vezivezy teny anisany bahana ao anatin'ny fandarana toy ny mahazatra irako amin'ny namana Clémence Sararynirina ny fanolorana ny fandarana. Miarabanao Clémence. Mirabanao namana mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo Lilira Farala miara-manolotra nyity fandarana ity indray isika miravavy amin'ity alina ity miraba antsika rehetra manaraka tsy tapaka ny fandarana eto amin'ny MBS indray ao anatin'ity fandarana sahy lasa zao ity. Araka izany ary dia ny vaovao mafana foana ny resantsika atao anaty fandarana anasa vahiny sika mazava loatra hitafatafa fa aloha tsy ho tantaraina hoe inona ny zavatra mety isy eo fa andao ty horonan-tsary fanadihadiana ity no entsika mahafantatra hoe tantaky ny ahoana ary ro loha hevitra zavatra mety ho resantsika atao anatin'izao fandarana izao toy ny fanaontsika mahazatra dia anaraka izany fanadihadiana izany aloha isika ary. Nisy nitifitra omaly ny mpanakanto Saïda sofa tsy voa aloha izy ka afaka nanavitra ny ainy no amarin'ny polisy avy eny an-toerana izay misahana ny raharaha fa nisy tokoa ny fikasana moa ity mpanakanto iray ity teny Ambatobe. Nirefitra ny basy ary fantatra fa Kalaknikov no nitifirandreo olon-dratsy azy. Mandeha ny fanadihadianany amin'izay mety ho nahavan-doza sy ny anton'izany fikasana hifofony ainy izany. Taorian'ny voahan'ny tranga tamin'ny Facebook anefa dia nisy nanambara fa afera mahamay io mahavoaroroy an'ity mpanakanto ity io. Fikasana mondolona ary fikasana hitazona olona ankeriny na ny atao hoe séquestration. Tsy fantatra hatreto hoe iza ilay minisitra voakasika amin'ity raharaha ity. Tsy fantatra koa raha valifaty fa dia andrasana ny valin'ny fanadihadiana. Ny hariva teo kosa anefa dia nisy namany Mese Saïda nanambara fa tsy nisy izany fikasana aminona ity mpanakanto ity izany fa tsy ao nininana ely anakorontanana ny sain'ny mpakafy fotsiny ihany izany. Marihina fa ity mpanakanto ity dia ampikambana eo anivon'ny kabinetra ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera ka tsy ara-misy ifandraisana ity farany ity raharaha ity. Ny nahavariana aloha dia ny polisy UTM dia nanambara fa nisy nitifitra natao tamin'ny mpanakanto. Ny namany indray dia nilaza fa fanakorontanana fotsiny ihany izany. Andrasana araka izany izay ho toy ny raharaha. Ya nanaraka ny fanadihadiana iny sika toy ny mahazatra isantarana ny fandarana amin'ity alina ity ny fanontaniana napetraka ny mpanao gazety moa tao anatin'iny hoe tsy fantatra na misy ifandraisany na tsy amin'ity raharaha ity ny ministry ny kolotsaina sy ny serasera fa raha ny vaovao kosa izay tena hoe nipoaka niparitaka tamin'ny tambarozaserasera androany namana Lilira Farala dia fantatra zany sy ny vaovao navoaka ny gazety mpiseho isan'andro ihany koa dia misy ifandraisana idirantsika lalindalina mikasika an'izay rehefa avy eo fa mialohan'izay aloha dia raisitsika aloha ny vahiny miarabanao Iada tonga soa atao anatin'ny fandarana sahy lasa satria dia nao ny vahinay amin'ity alina ity. Dia faly miarabanareo sahy lasa zao nareo roavavy izay nanasa faly miaraba ny NBS dia faly manaraka n'izao mpanaraka ny fandarana rehetrarehetra. Ianao moa zany dia mpandrindra national ny FLN na ny Front de Libération National. Alohan'ny hidirantsika ao anatin'ny resadresaka mba tiana ampafantarinao any mpijery antsika aloha hoe inona le FLN mifotokevitra ijoroany somary fitipitiana ihany hoe inona marina moa zany izay rafitra FLN izay. Ny FLN dia tsotra kely antoko politika ohatran'ny antoko politika rehetrarehetra izy fa ny asany angamba ny tena tianareo fantatra satria ny fomba fiasan'ny antoko politika FLN tsy ohatra ny fomba fiasan'ny rehetrarehetra. Ny FLN dia mihaino ny feon'ny vahoaka rehetrarehetra ary mirona bebe kokoa amin'ny olona tsy te hiseho amin'ny lafiny ara-politika zany hoe tsy te hiseho izy mpikambana ao anatin'ny antoko politika fa manana hevitra politika izy tiany aseho. Dia izay zavatra izay zany hoe zany FLN ho angonina sy ho aparitaka ny heviny zay zany hoe misy olona marobe izay tena tsy te hiseho mihitsy izy hoe mpanao politika. Dia ireny olo reny zany no resahanay raisinay ny heviny ary any amin'ireny tena misy hevitra tsara. Ohatra hoe raha midina ianao any ambanivohitra ny olona any ambanivohitra nge matahotra raha hoe anao politika zany matahotra izy nefany any tena misy hevitra ngezabe zany azo raisina tsara mihitsy zany amin'ny tokony fandrinana ny fiarahamonina. Aminay FLN manko ny atao hoe politika dia averinay foana hoe fandrindrana ny fiarahamonina. Zay ny dikany teny hoe politika aminay fandrindrana ny fiarahamonina. Ny dikan'izay ny olona manao politika dia ny olona mitady ny hevitra rehetrarehetra ahafahana mandrindra ny fiarahamonina ho an'ny tombotsoany daholobe. Dia izay zavatra izay zany ny asa tena ataon'ny FLN zany fa ny FLN tsy manao ohatra ny olona hoe rehefa manao politika dia mitady seza.
antoko politika ny FLN moa everiko fa tena manaraka tsara ny toetra raha-pirenena ihany koa ianareo iada ary ao anatin'izany raha mafana hitantsika tamin'ny fanadihadiana nanomboana ny fandarana teo voalaza moa zany raha ny vaovao aloha hatreto dia mahakasika ny ministry ny serasera ny raharary izy mianadahy ary gazety mpiseho isan'andro vitsivitsy no naneho an'izay tsy hoe hevitritsika fa navoaka ny gazety vitsivitsy izy tia niteraka resa be tany amin'ny tambadroja serasera alohan'ny karaka teto amin'ny plateau dia somary nanao survol nijery kely tao amin'ny Facebook dia tena saika io resaka io avokoa no mameno ny zavatra rehetrarehetra izay tiako atongavana hoe tsy tena hidirantsika lalina be angamba ilay raharaha fa ny fanontaniana somary manitikitika ny saina fotsiny ity ministra izay voaresakantsika eto ity dia tsara ho fantatra fa mpanao gazety izy ary tamin'ny fotoana na mpanao gazety azy dia anisan'ny mpiresaka betsaka mahakasikana fiainan'olona sy tataka izay mihitsy ny voaresaka be dia be ao ny hoe vie privé fiainana manokana sy ny sisa fa ohatrany lasa mampatsiaro an'ilay teny frantsay hoe l'arroseur arrosé mamperitreritra an'ilay izy fa ianao te hitodika aminao iada hoe reny ny zava-misy ho anao manokana ahoana ny fahitanao an'ilay faneho-kevitra ataondreo mpanao Facebook be dia be tena lasa buzz mantsy le izy zany amin'izao dia antolo ny fifantohan'ny fijerin'ny olona rehetrarehetra tsy azontsika lalovana fa mba te hahenony hevitra ao mahakasika an'izay ny anahy aloha dia tsotra kely ny olona manao Facebook dia misy asa tsy vita ny mpanao gazety ao dia ataony mafy be zany ny asan'ny mpanao gazety raha nyfahitako azy satria sarotra ny mahazo vaovao dia sarotra ho an'le mpanao gazety le mahazo an'le vaovao tena marina rehetrarehetra fa zao kosa ny olona indray mahanao Facebook tena miezaka koa izy mahazo vaovao dia zao rehefa tsy avoakanao ny vaovao dia zay vaovao hitany eo sy eritreretiny koa no avoakany fa izy tsy tokony hoe raisina am'le hoe mpanao Facebook izy dia hoe mandainga na teana ratsy olona na ohatran'izany fa za zao nahita an'le vaovao iny dia tonga saina voalohany tao amiko dia hoe hoe nisy tifitra basy dia osaka sao dia zay indray le tifitra basy tifidanitra mavofe dia mahafato kay mba tsy zay zany le izy fa tena tifidanitra tsy fantatra tsony fa ny tena marina dia zao le izy aloha nisy zany ny tifipobasy matoa misy ny fihetsehany mpitandro ny filaminana am'le izy matoa le izy koa misy ilay olona voakasika rehetrarehetra tsisy ny teny hoe tsy nisy zany le olona voakasika ao afa-tsy le olona hoe tsory vavolombelona hoe tsy nisy an'izany akory fa le olona voakasika zany raha ohatra le zavatra tsy de nisy tsy niakatrafo ohatran'io zany lay ministra fa matoa miakatrafo be avy hatrany izy mahavoakasikasika azy lay raha amin'ny toerana maministra ny tena de tokony mitoetra foana zany ny fahendrena ary rehefa misy raha mahavoasaringotra ohatran'io indrindra fa mety hiteraka fandalovan'lay raha any amin'ny fitsarana era-tany fanao zany ny ministra tonga de mametra-pialana vao misy raha hafahafa fotsiny mahakasika ny tena de aleo mametra-pialana satria mba ampisan'lay fitoniana zany mitondra firenena zany de fahendrena ny tena ilaina am'izany voalohany indrindrany zay fandeferana amin'ny fahendrena zay tokony ilaina azonao atao foana miverina amin'ny toeran'ilay ministra rehefa mazava ilay raha fa mba tsy isian'lay hoe tsindritrindrina ohatran'izany zany de tokony zany mametra-pialana foana le ministra ary tsisy rehetra fanrehetrarehetra efa nitenenao teo moa izy hoe tonga de somary niakatra ny ministra nisy tokoa ny faneho-kevitra izay nataony na manalilira faralahy io mampafantatra hoe efa désactivé zay aloha no voalazan'ny mpanao Facebook zay mpilazan'ny mpanao Facebook fa atao anaty faneho-kevitra ny ministra ny kolotsaina sy ny serasera dia tena nitifitra tokoa ny mpanohitra ny fitondrana ho tao ambadiky ny fanaparitahana iny vaovao izay ambarany aloha ho fanelezana tsangatsy amanorana dia ianao moa zany ao anatin'ny FLN ao anatin'ny fanoherana ianareo misy idirany antoko mpanohitra tokoa ve na hoe misy idirany fanoherana ve raha mifahitanao azy ny titira raha ty zany raha mpianakaviana oatra reny tsisy idiran'ny fanoherana sy fanoherana ange ny toerana de ny hevitra tsy mety hitondrana ny tany sy ny fanjakany ary ny mpanohitra hatramin'izao aloha de hitako hoe za mbola tsy mahita mpanohitra hoe manana toetra manenjika olona hoe attaque personnel zany fa ilay zavatra nisy de nisy raha mazava ho azy angely izy raha misy tantara ratsy anao eo amin'ny fiainana de tsy maintsy zany mazava ho azy manenjika anao ho azy ny eritreritra ao manohitra anao ho azy ka izay fanoheranao azy ny eritreritra ao zay de eritreretinao fa ny mpanohitra manao an'le izy
fa le izy fotsiny a rehefa ianao ny tonon'olona ny anaranao a de raha ohatra mieritreritra ianao fa nisy mpanohitra manao an'lay raharaha io aminao zany hoe manenjika anao a tonono ny anarany hoe ianao ranona mpanohitra de manenjika amin'io raharaha io a fa ny mpanohitra eran'ny Madagasikara feno manomboka hatrany amin'ny fokotany ka hatreo amin'ny raharaha-pirenena ka tsy ataonao tsy atao safy be mantsona ohatr'izay zany le hoe mpanohitra no manenjika azy diso be zany tena diso be zany olona kanosany ana ny fieritreretako an'izany ny hoe tonga de ny mpanohitra no tenenao le mpanohitra ny hoe tsy olona anankiray le izy moa laza ohatry ny fanaovan'ny olona vazivasy ratsy re izy mianada hoe rehefa misy zatra mipoitra de mpanohitra indray no ambadika io mpanohitra indray ary vao marina eto zany de voalaza fa hoe mety misy mpanohitra indray ao ambadika io efa nisy resaka nyresahana mahakasika an'lehibe an'ny mpanohitra ny RMDM diaspora ohatra sahady mahakasika an'ity raharaha ty fa nisy fotoana nanambahiny zay teto de niresaka tamin'izay hoe gouvernement d'action gouvernement de nivoaka le fomba firesaka hoe gouvernement de scandale ohatry nanaitra le fomba fiteny tena lasa ohatrany hoe misesesy reo zavatra mahavalalànina zay ngamba ve no entiko ilazana anazy ary isan-kerinandro tsy hoe akory hoe mikaroka le petite bête sanatriany vava fa tena misy zavatra ohatrany tsy maintsy voaresaka foana satria misy zavatra tsy mandeha araky ny tokony izy roa taona sy tapany zay ada no nipetraka teo amin'ny fitondrana re tompona ndraiky mpanjakana reto ahoana ny fahitanao andreo scandale maro be tena tsy mety mitsahatra mipotra foana ary lasa manomboka mampalaza ratsy an'le fitondrana tamin'ny heriny ohatra zao raha isitsika mbola nresaka FMF tsika miravavy teto raha tsy diso avy eo indray farany lasa hafa be ny fitsaran'ny olona rehefa mahita ny défaite ny Barea ohatra manoloana an'ireny zavatra reny zao indray ty mitranga zao zavatra eo tena hoe scandale misesy de te antany ianao hoe ho anao manokana zany ahoana ny fahitanao an'ireo zavatra be dehibe tena lasa mivadika tena mampalaza ratsy an'le fitondrana ankehitriny mampalaza ratsy an'le fitondrana mahatonga ianao malaza ratsy de ratsy ny ataonao fa raha ohatra manana laza tsara ianao de malaza tsara ka noho izany zany niezaka ataon'ny fitondrana aloha tokony ataony tokony manao zavatra tsara be dehibe izy mba hampalaza tsara azy fa zao moa zany de raha tsika mahita mihitsy ka izy tsy hoe mampalaza ratsy anazy ne tsy hoe ny olona ny mamorony le izy tsy misy hoe ratsy foron'ny olona eo fa zavatra efa misy ataony ohatra ianao zao miteny hoe gouvernement d'action de io zany isaky ny mandeha ohatra ny mampimengala izy naindray hoe satria manko nio ampitovoitsika am'le Apollo 21 hoe cinéma ve ny olona mpijoue film reny mahafantatra tsara an'izany hoe rehefa le ana action de mandeha le action de mandeha le tournage de ohatr'izay le ataon'izao zany hoe gouvernement d'action rotaona sy tapany mitondrana de alefa am'izay zany ny action de laza mivoaka ny bombo sisety action de mandeha indray ny kekarapla action de hitanao zao de mandeha tira raha ny Apollo 21 ty zao de lazaitsika action de Apollo 21 de ty ndray action de io abaty be io ndray zany nge le fiaina lasa fiainam-pirenena le action lasa ohatran'izany hoe le fiainantsika film atika zay nge nyteneniko anao amin'ny film misy an'izany hoe action zany mitondra fanjakana rehefa mitondra fanjakana ianao de manao ny asanao araky ny tokony izy hatrany am-piandroany zay le izy zay matoy ianao tenen'olona hoe ratsy ny zavatra malaza ratsy ianao ny fitondrana am'izao aloha de teneniko anareo mahitsiny fa na ny zavatra potika tamin'ny 2009 fa raha mbola tsy voarina tsy mbola voarina raha mahavita zavatra ny fitondrana am'izao de tsy tena miteny anareo fa mahavita zavatra tsara izy fa tsara anankiray tsara amin'ny arivo tokony ho vitany amin'ny fanarenana ny firenena amin'ny fanarenana ny fampitena tamin'ny 2009 de tsy zay ny action efa nresaka an'izay amo ianao teo de hoe ohatrany hoe tsy fantatra aloha épisode farany ve dernier épisode ve sa mbola hitoy le action fa te antany anao satria efa nanonona ihany ianao teo hoe bombo susety écran plat be dehibe tokoa le scandale tsy hitako moa le hitenenana anazy alako tsy indrindra ampijery atsika hoe inona ny tena hitenenana an'le scandale amin'ny teny malagasy fa de hoe inona tamin'ireny ny tena nanamarika anao manokana hiada hoe tena marina fa ratsy daholo le izy fa hoe tena hitanao zany hoe tena trop kosa raha ty zavatra ty parmi an'ireo na hoe tamin'ireo scandale be dehibe nitranga tao anatin'izay roa taona sy tapany monja nijorony zao fitondrana izao zay ny anisany aloha zany de le fitenenana an'ireny hoe malnutrition droit fondamental zany de hitany hoe tena anisan'ny zavatra de faharoa le tamin'ny kabarin'ny filoham-pirenena ny filazany fa hikaraka fampantrana ny fampandrosoana
tamin'ny gabariny farany teo tamin'ny fanorana minisitra hoe anisan'ny action zany ataon'ny gouvernement de ny fampahatrana ny fampandrosoana tsy azoko le tianyteneniny am'le izy fa amiko zany fa akoatran'izay a tena nanamarika an'iny fidonana iny ary na anisan'ny nampalahelo de zao mpitondra teny ny filohan'ny repoblika Ramatoa Rina Rakotomanga ny teny izy ajanony ihany izy io resaka momba ny mahakasika an'ilay elanelana kely tamin'ilay volamena 73 kilo mahery de zany eno azy tsara de ozaky tena marina le zavatra teneniny satria ny teneny hoe ajanony ihany io izy a fa ny tokony ho resahantsika aza diny fa nisy 10 tonnes ny volamena ny voaka teto amintsika tsy ary ny fomba tsy ara-dalàna 10 tonnes de ny vahoaka malagasy zany a sy ny ny amin'ny plaza vaovao rehetrarehetrarehetrarehetra sy ny anna rehetrarehetra tsy nisy zany hoe nanampy azy na ny mpanao politika raha tsisy nanampy azy am'le hoe ahoana tokoa ary zay 10 tonnes zay atram'izao zao ngitsika raha miresaka de hoe hay toatra ny lasa nangingina lay aferan'le 73 kilo le 10 tonnes tokoa no andao iresahana hoe ahoana ny position ny fanjakana tamin'ilay 10 tonnes resahana ny Ramatoa Rina Rakotomanga io aza alefa any andafy any amin'ny aza garazina reo any amin'ny ambasady any izy fa nilazany marina lazany zava-misy aza garazina reo any izy mety misy problème kely nataony hoe misy olana kely hoe nataony tamin'ny vahoaka sy teny ambotry manjaka sy ny anina fa io kosa tena hitako hoe mety miratrapehany lay zavatra tsy netiny teneny teny ambotry manjaka sy ny karasiny izy ka nitondra tombotsoan'ny vahoaka ray de hoe andao resahany ty volamena 10 tonnes ty azy mivoaka tsara fa mety mba hanana ny anjara masoandro ny malagasy kosa raha miveriny io tsy nisy nanana izy nefa izy zany tokony hoe ampiverina ty le Ramatoa iny de ampina mihitsiny hoe andao iary itaky ny famoahany fanjakana ny resaka 10 tonnes io satria io zany ny anisan'ny ngeza be re écran plat zany nge tsy fatako iny jerena Barea iny de efa miasa tsy maninony fa le ana le bombo sisety raha mbola zarazara io samy tsetsetsetitsika menakavy mety milamo fa le volamena 10 tonnes resan'le Ramatoa io zany de tena hitako hoe ngeza be fa akoatran'izay koa le rapatrimoine le volamena zany a tononona lay tononona le izy hoe nisy andreto zany le tsy nanao rapatrimoine nefa rehefa aveo a ohatrany hoe nisy anakiroa telo ny enjehana nefa ny aveo a tsy hita hoe ny makaiza am'izay lay toen'le izy zany efa nresaka alohan'ny ano izy namana lily rafaralahy efa nresaka an'izay any moa ianao teo marina tokoa fa tsy misy le transparence nefa zany de isan'ny lokalokana hoe ametraka an'ilay mangarahara fa miresaka an'le olona ny tenenao teo ianao de tsy adinontsika koa aloha le raha SMMC nisy an'izay tokoa ny teto ary mahatsiaro an'ilay lohateny gazety nalefantsika teo kosa de iny gazety iny ihany koa no isan'ny namoaka n'izay vaovao zay fotsiny angamba tsiaritra kely le namana lily rafaralahy misaotra anao misy fanamariana nanaitrano mantsy ny resahan'ny olona tamin'ny Facebook tamin'ny maraina hoe nanahoana re raha toka matoa andatsoratry ny gazety anankiray avy aty amin'ny antoko-panohatra no namoaka lohateny tahaka ireny fatatsika tsara raha tsy resaka tsika hoe ny valosoa ohatra de nahitany namana mpanao gazety Yarfina Rahelsoa raha mihitsy ary de nidirana ponja zay zavatra tsy nataony akory fa fanehoan-kevitra olo-kafa de mahita an'ilay lohateny androany azy zany tena hoe ny andikako azy ataoko hoe raha mahavalalana hoa tsy hitako ny ilazana le scandale amiteny malagasy fa hoe reny ny lohateny gazety de magaga tokoa fa tena io gazety teneninao io ihany no namoaka ny resaka affaire SMMC tamin'izany fotoana zany miresaka scandale tsika de mbola resaka be koa le resaka Barea teo ny amin'ny hoe ny ala teto ry zalahy négatif adôly izy rehetrarehetra tsika eto efa milaza fa tapitra treo ny amehana sy ny sisa kanefany vao tonga tany Tanzania de efa nisy anankiray voaporofo navoaka ny FMF koa hoe positif misy zavatra vao resaka foana ao anatin'le izy tsy fahamarina de mitoy am'izay le fantaniako hoe mandeha misesisesy tsy akijanona le scandale fa ny fantaniana tiako apetrako amin'ny ada hoe manao manokana inona ny antony mahatonga ny filoham-pirenena tsy avy de manao faneho-kevitra réaction tsy mireagira ao anatin'le izy na ohatra avy de mandray fipetra avy hatrany manoloana ny trangan-javatra ohatran'ireny satria na tiatsika ne na tsy tiatsika mandoto ny sarany eo anivon'ny fitondram-panjakana ary ny firenena mihitsy no afabaraka amin'ireny tantara ireny na tsy napetraka koa aloha le fanantanina ray ty mba hovaliko kely le titre gazety igny atao ngeda be io a nampalahelo amihitsy tamin'ny monseigneur anay zany soratana teo ny anarany hoe atraizany farany fanaisiny tsara tamin'le Apollo 21 natao tena titre ngeda be mihitsy le izy
gazetina olona mpitondra amin'ny fitondrana zay fri zany namoaka anazy tam'izay tena nampalahelo anazy satria zao a tsy mbola nisy hoe profo inona na inona le izy a fa ohatrany inculpation tonga de efa inculpation titre ngeda be tamin'ny gazety ohatrany tonga am'lay olona le izy ankehitriny zay mihitsy le valikafatra an'le izy ndray ankehitriny nataon'olona grand titre ohatrany io a de mba fatany tsara zany hoe ahoana zany le fiatraikan'ny fanaovana zavatra tahaka an'ireny ary za de mangataka aminy fa tokony anaovan'ny fialan-tsiny iny zavatra iny a satria zavatra tena mafy manay katolika iny faharoa manarakaraka an'izany a tsy magaga nge raha ohatra ka misy zavatra miseho eto amin'ny firenena de hoe tsy mandray tsy manao réaction so ny mpitondra tsy maninona zany fa ny tokony izy a amafinoan'ny republika azy rehefa misy zavatra hitany fa mety anakorotana ny firenena na manozongozona ny androm-panjakana na mety analabaraka ny fitondram-panjakana de tokony andraisan'ny fanapa-kevitra hitanareo zao reny misy an'ireny zao tonga de ohatrany hoe ny raha directeur ny trésor nge tsy hoe ho fanoloana azy no nanalana azy fa hoe ny zavatra tsy nety nataony nanalana azy zay manko le izy raha misy zavatra tsy mety atao zany tokony maka fanapa-kevitra aingana ohatran'izany koa ny filoam-pirenena satria filoam-pirenena ohatrany aingana be mifilazany azy fa tam'ty indray a lay ministra indray no aingana be nanala n'lay ministra indray ny aingana be zany nanala n'lay directeur de izay zavatra zay zany a no tokony izy misy ireo nge sokona mifankahita azadeny zany a sokona mifankahita reo a de tsy mahagaga zany le izy raha ohatra izy tsy tonga de maka le réaction hoe aingana be fa raha izany nataony nge misy ministra efa be de be efa ela ny ala tao e tsy miteny an'izay indrindra anao hiady hoe efa ny raha nahita ny zavatra teto tao anatin'ny rotoana sy tapany ndresantsika le scandale écran plat ndresantsika ny resaka pombo société sy ny sisa aminao manokana ary zao inona ny mety ho hevitrao ny amin'ny toy an'ity raharaha scandale vaovao vontranga malaza be anaty Facebook androany ity mety isy zavatra mety ho araka le eritreretin'ny vahoaka ve sa ny omaly ihany no anio a na ny androany ihany ny rapitso za aloha de miteny anareo fa raha vao ohatra io zavatra hoe mety ampikorotana mihendrika ratsy ny fitondrana tsy lasa lavitra io tsy maintsy isarotsaromanao io tsy mitovy amin'ny Apollo 21 Apollo 21 manko mamy tanjaka ny mpitondra amin'io ana io ary io za de anisan'ny tena mampirisika an'le hoe mba atao ohatrany tamin'ny fitsarana andratsia mandravamarina mba alefa direct amin'nenao manjery rehetrarehetra na alefa any amin'ny TVM fotsiny aza fa tsisy mahazo mandefa fa tsy TVM tsy maninona fa mba alefa am'izay le fitsarana zany fa ity raharaha mahakasika an'ty ty misy resaka famonoan'olona pobasy ty nge marina raha tsy tena tianareo resana na le izy misy pobasy fotsiny arany de efa tsy mety zany mety manana taratasy fanamarinina aloha afaka mitondra basy e tsy maninona zany fa olokendry no afaka mitondra basy mandehandeha na mitana basy any tokantrano olokendry tsy olona taitaitra tsy olona enti-po tsy hoe no tezitra am'le olona izy de apoka an'le basy fa ireny zavatra ireny natokana mihitsy hoe efa danger efa tena misy fa zavatra danger ngeza be zany mitady antra aminao miankana amanaina aminao zay vao ampiasainao le izy ka rehefa nampiasampiasainy fahatany ohatran'iny le izy a nidika an'izay a tsy olona tokony manana fahendrena tokony hitana basy le olona zany tokony hijerevana koa hoe atraisany fandraisany ny fanjakana ny fahafahana mamme olona fahalalana mitana basy sy tsy mitana basy eto amin'ity firenena ty somary manao fampitana kely fotsiny amantsy izy mianada hoe raha ny velany zao no misy tranga ohatran'ireny tsarotsika tsara angamba tamin'ireny raha Bill Clinton reny ohatra sy ny sisa manao fampitana moa ny olona ao anatin'ny tambazotra ao de reny zavatra reny a ny olona avy de matsapatena ohatra hoe mametra-pialana izy na manao zavatra tahaka izany ny magaga zany ito amintsika tsy zay le zava-misy fa ohatrany hoe manana fahefana zo hiteny sy ametraka ny toerany sy ny sisa na de efa misy zavatra hita sy tranga tena atao hoe mamono sy manaratsy an'ilay endrika aseho an'ilay fitondram-panjakana ny zavatra mitranga de dradradradraina be nefa le fiovana fanovana sy ny sisa de enao manokana tiako antanina mihitsy hoe ahoana aminao inona ny mahatonga an'izany hoe zany ny zava-misy eto amintsika ohatrany hoe zany tout est permis zay ve ny ilazako azy afaka manao zay tiany daholo rehefa manam-pahefana rehefa eo aminy ny fahefana ary io tena ambaratonga be de be mivoakasika io a le izy zany de zao e le olona mitondra eto amintsika zany a
tsy de tena niomana daholo ny akamarony moa zany de mazava ho azy sady tsy ampy zany le fanabeazana ara-politika zany tsy nandalo école politika io tsy le fianarana école ny resahako fa le ao ananty antoko politika zany misy fampianarana mihitsy amin'ny antoko politika za ny ainan'zany tamin'ny mamafisoa de misy fampianarana mihitsy raha zany toerana maministra anao zany na mahafiloam-pirenena anao zany inge karazana toerana moral zany fa tsy fizika tsy ianao olona io no mipetraka am'le toerana maministra anao zany no arovanao ny toerana maministra anao le ministra ny malagasy ka noho izany raha vao misy zavatra mahakasikasika anao tenanao manokana de efa tokony zay le mahatonga ny olona tonga de mametra-pialana izy satria mahakasika ny tenany manokana le izy de tokony mametra-pialana zany tokony culture miasa eto amitsika fa tsy mipetraka eto amitsika le izy azadinareo fa zany toeran'ny filohan'ny republika zany inge tsy olole nyresahana fa institution zany hoe rehefa miresaka anao zany hoe filohan'ny republika de le institution iny rafitra iny fa tsy le olona anankiray le hoe andrinirina rajoely zay no mahatonga anazy azadiny fa hoe zay no mahatonga anazy hoe tsy afaka manapa-kevitra reny amin'ny tenany izy ohatra fotsiny zao nandeha tany andafy no filoam-pirenena de namoaka communiqué milaza fa andeha anatrika raharam-pianakaviana nidikan'izay rehefa manao an'izay hoe andeha anatrika raharam-pianakaviana zay lay filoam-pirenena zany nidikan'izay tsy anao asany mahafiloam-pirenena azy izy nidikan'izay zany tokony misy zay le hoe tsy fahafahana miasa anatin'ny fotoana fohy zany hoe amin'io fotoana tsy afahany miasa mandritra ny fotoana fohy io de voalaza ny lalam-pandrenana am'izay rehefa avy teo amarin'ny filohan'ny SSS de ny filohan'ny senana mitondra ny firenena nazava nisy fabanga-toerana mihitsy ny eo le izy le miteny an'iny hoe andehako anatrika raharam-pianakaviany tsy zany zoany zany fa mandritra nyiny fotoana iny de banga zany lay toerana nitsika nefa tsy zay nefa ny zany ny tena izy de le tsy fananovantsika an'zany zany le tsy fanajantsika an'zany zavatra zany tsy fanajantsika ny lalam-pandrenana no mahatonga io zavatra rehetrarehetra io ary io ny isan'ny olana angezabe eto amitsika ny olom-boatendry lasa ambony no ny olom-boafidy gouverneur ambony ny député nefany ny olom-boafidy de tsy tokony ho fehezina olom-boatendry zany le lazainay am'le hoe fanorenanay ifotona satria mifototra be zany zavatra zany ny olom-boafidy ny olom-boatendry de tsokony tsy manana fahefana ninninina amin'ny olom-boafidy mihitsy ny olom-boatendry ary ny toerana ny olom-boafidy de tsy afaka ametrahana olom-boatendry zany ny tena izy fa itsika eto lasa famadika ambany izao le izy rehefa manaraka tsy fanarahan-dalàna ohatran'io de misy olom-boafidy hosoloana olom-boatendry be de be amin'ny commune zao misy maniry mafy an'izay vaovao malaza ihany koa andre matoy ada ny resaka barea ny raha ntsika nahita sy nijery ny tsy fahombiazan'ny ekipa pirenetsika tao anatin'ireo lalao roa izay natrehany ao anatin'ny fiadinany ao anatin'ny fifanitsanana iadinany amboara era-tany amin'ny baolina kitra taona 2024 aminao manokana inona ny mety hoe lesoko ny ekipa pirenena zany tao anatin'izay faharesena indro misesy azon'izay ny barea tsy hoe tsy naomby fa resy izy de baolina boribory tsy maintsy misy resy izy ny tena olana eto Madagasikara aloha zany mety hatrany andafy izy io de betsaka ny olona mahay baolina fa sady tsy lasa joueur tsy lasa entraîneur fa de tena mitabataba be de tena manahirana le fanekenana za moa de sahirana raha hoe zany eo am'le toerana menao le izy fa izao ny olana misy eto amitsika ny barea aloha zany raha hoe resantsika tsy lay olona tsy lay ekipa tsirairay tsy mahay tena mahay reny olona reny tena mahay baolina reny fa azadiny fa mibaolina kitra zany de jeu collectif zany fa tsy individuel tsy olona ray zany de reny olona reny na mahay daholo arany de tokony nisy zany formation natao zany fampiarahana azy de izay no anaovany entraînement rehefa avy teo ka lay fiarahana zay zany tsy nisy mihitsy le fampianarana fa zay zany de izay zany tsy mahagaga zany raha hoe ohatra reny le izy nge raha manao de samy mahay mandaka baolina daholo eo ambony terrain fa rehefa nijerevanao tam'izay zany le izy de eo am'le fiarahana zany eo zany no misy lesika misy fotoana nge misy baolina mandeha any amin'ny tsisy olona satria nanana ny fahaizany tany am'le ekipa ny alany ilay ekipa anankiray hoe za rehefa mitondra baolina eto de alefako atsy fa tsy maintsy ao ihany
kanjo efa tsy le ekipa miaraka amin'ntsony fa efa ekipa mibary de lasa tsisy olona am'le toerana zay zany le fahazarany tsy menatsiny izy amin'iny satria zay ny fahazarany tany amin'ny entraînement ny elany tany am'le ekipa talohany nandehanana natao mibary de lasa zany ny fandehan'lay izy tsy ampy zany lay fiarahan'lay ekipa mihitsy ny tsy ampy zako miteny anareo fa raha hoe tena misy fampiarahana tsara mandritra ny fotoana maharitra reo de tsy maninona fa nytiako verena kely ny am'le resaka hoe natao testa le ekipa teto tsy vo de tonga tany vo zany possible zany io mako zany tena olana zany za tsy te hiteny an'le izy fa tokony dokotera mako zany zao ny tena antanitsika an'le izy fa ny dokotera afaka miteny anareo hoe na adiny ray ao arinan'ny avy tanao testa ianao no averina atao testa de possible ianao mety positif ra adiny ray taloha anao negatif zany ty misy zany fa tsy tokony agaga zany fa zao koa hoe raha ekipa ray gneny tratra hita hoe lasa positif tsy midika akory zany hoe izay mitarika atsika hoe lasa narisy tsika raha ohatra izy nijanona negatif foana fa polémique aloha mibetsaka am'le izy tsara aloha jerentsika foana ihany hoe inona le tranga niseho zava-nisy talohany tranga-ndreny lalao reny zao mantsy lay olona ny vaovao rehefa nikasika n'ity resaka hoe testa ny alohan'ny alana teto Madagasikara sy nandehanana aty de nanamarika le olona tamy telo ora tolakandro no natao ilay testa teto Madagasikara zany hoe mbola nisy vanim-potoana atao anatin'ireny fetifety sy ny rehetrarehetra reny zany iny moa samy manana zay mety hofijeriny fa ndo hiverenantsika hoe inona ny zavatra nisy talohan'ireny lalao natrehana reny aoka tsy ho adinotsika ao ary vonresahana amin'ny raha vavy tatao anaty fandarana tamin'ny heriny hoe nisy ane le FIBDC nandriamatoa filoha-pirenena ny FMF raha tsaronareo tsara tena nisy fandrahonana tam'izany fotoana zany zay efa tena izay miravavy de niteny teto hoe mety misy fiatraikany am'lay mental lay toe-tsaina toe-po andeha hiatrika an'le lalao zany zavatra ny fa ny anankiray faharoa mivezivezy tany anaty tambajotra moa izy de tsy azo ditsita fa tena nisy ny fety be natao mialohan'ny lalao tsy hoe aoriana lalao mialohan'ny lalao ary nefa ny fatatsika tsara fa anatina lalao tahaka ireny dia tokony misy kosa lay fanajana an'lay atao hoe mise au vert zay zany ny olana atao anatin'iny zavatra iny tokony mampanarahana ny mpilalao zay zavatra efa tsy najaina le izy am'izao fotoana zao nefa raha ataoko hoe raisiko le fantsiana teo tsy hoe tsy fahombiazana fa hoe resitsika de rehefa resitsika de betsaka ny mpihoditra akondro any ampanazatra indray io hoe malahelo any aniny zay makatsy makaroa amerina Dupuis zay indrindra le izy am'izao fotoana zao lasa misy VS any amin'ny Facebook any hoe Dupuis contre Eric zany zavatra any zany le tena hoe za moa nanao publication hoe tsy aloha hoe mba mandray izay andraikitra manandrify hoe inona fa tsy mitady olona ampitondraiko an'ilay andraikitra vokatra ilay faharesena foana de raha zao koa no lazainy olona be deabe hoe raha mbola ampifangaroantsika io baolina kitra io sy ny politika de tsy ho lasa lavitra zany ny ekipa pirenetsika ho anao manokana ahoana ny hevitra ao satria ny zava-misy zany zao de tena ohatrany fangaro tanteraka le politika sy lay ekipa pirenena zao kosa ny aloha itsika nge tamy depuis tsy hoe naresy foana resitsika ka rehefa resitsika zany de eritreretintsika zany ve fa hoe satria resitsika de nasorony depuis de resy ndray tsika ty de ho averintsika depuis de fangady de tsy anambady raha tsara tompoko vavy le izy le fitantanana ny baolina kitra eto de tokony samy anana ny toerany zany ny fédération na ny baolina kitra no mitantana ny baolina kitra eto Madagasikara de asany zay aloha izy anao ny asany ny fanjakana tokony manao ny asan'ny fanjakana de raha misy zany fanampiana tsy hoe raha misy moa zany fa tena hoe zany ny andraikitry ny fanjakana zany de hoe afaka miaccompagner afaka manatsara ny fomba fiasa rehetrarehetra ahafahan'ny olona rehetrarehetra miasa ao anatin'ny fanatanjahantena ary ahafahan'ny fanatanjahantena zany iroso amin'ny fanatanjahantena rehetrarehetra zany ny andraikitry ny fanjakana fa raha reny ohatrany nataon'ny filoha-pirenena reny de ohatrany tsy azoko hoe inona moa no tena andraikitry ny filohan'ny republika ao anatin'ny fédération na ny baolina kitra no afahana miteny andreny tsy ny fédération na ny baolina kitra fikambanana anankiray manokana manana ny statuany sy ny ana rehetrarehetra afaka raha misy ny tsy fetezany eo ary zareo ihany no mamany olana rehetrarehetra fa io zany tsy resaka ny azy zany mbola averiko le resaka mpanazatra io zany tsy resaka hoe mila soroana na anina fa le ekipa mihitsy tsy manana fotoana fa miteny ianao am'resaka momba n'le am'le ame anara-pahasalamana le fanajana zany le izy nge zany de zay
tsy le fédération ny baolina kitra efa voajabaky ny fitondrana de tsy afaka anao an'izany teneninao mise au vert zao zao fa tsy maintsy lasa ohatrany la tenin'ny filohan'ny republika no ataony tamin'ny fotoana rehetrarehetra iny satria vao tonga izy de efa nahazo anina le hoe tany amin'ny FMF nareo ohatra zao de lasa zany le ekipa zany de zay tiany atao no atao de andao de anareo tsy manapaka riba nareo fa tiranga ty vahiny ty manapaka riba fa tena faraka manokany ty manapaka ohatran'izany le zany ny eritseritra fa saika ohatraka nga lasa mety ho lasa hafa indray ny anaran'ity kianjo ty raha ohatra zao fa tsy bary hafa ohatrany tsy bary ihany nanapaka an'le riba ohatran'ny olona hafa de ohatran'izay zany de so de lasa hafa ny anaran'ity kianja municipalny Mahamasina izy io de tsy haiko loatra aloha izy tena mifanarahanareo municipal tamin'izy io satria zao ny tena mahatonga namanontany an'izany heritaona omena tantanany sinoa izy io manomboka zao zany de sinoa no mitantana azy ao anatin'ny heritaona de ho ampianarina tsy fantatry zay ho ampianarina hitantana azy de ho afindra amin'ny rehefa aveo ny fitantanana an'ilay izy de le izy hoe zany tsy lasa kianja municipaly tsy an'ny Mahamasina tsony tsy an'ny commune tsony fa lasa fanananiza zany tsy ahazonay mihitsy zany ndray le za moa de gaga aminareo amin'ny commune mihitsy zany nataonareo ahoana ary ty fanananay ty fa ny fananan'ny commune anetanan'ny olona alaitsika ohatra hoe le tany ery ananny ery any commune ty de alaina any commune ty de alaitsika le fananana ngezabe any commune ndray ohatra ny avotsitsika ndray ary tsy voalohany io ny tsenana Anjoma rava misy raha matoa amin'ny commune aminareo zao na ravan'izany tsy tsenana Anjoma rava de nanaovana an'io kianjany palais de sport de aveo sinoa le mivarotra be deaibe oberisika de ity ndray kianjany Mahamasina ndray de aveo ndray ny sinoa ndray lasa sinoa ndray mitantana azy tsy fantako ary za matahotra mety isy varotra ataoko am'le fivarotanao rehefa aveo nefa kianja sport io za tena mety atahotra ako hoe mety zany ye ny amalinan'ny fanontanianao moa zany dia tsotra be hoe rany teo ny filan-kevitra municipaly manokana teo aminay dia ny fampafatarana information natao zany hoe efa sary efa karazana fampafatarana miaraka amin'ny sary be deaibe no narosy teo aminay fa tsy netana teo anatray mihitsy ny hoe fankatoavana ninina mahakasika ny resaka hoe ovaitsika an'izao ny anarany ataontsika ohatra zao sy ny sisa fa io moa zany efa tsy vaovao ty fandinganana ny resaka hoe le tena tokony mpanapa-kevitra ty zavatra efa fahita iverenantsika kely le resaka barea teo iada hoe raha mbola toy ireny zany no ataoko anaty farangisosina le hoe ilalovana ny barea mbola azo antenaina ve ho anao manokana zany hoe Madagasikara mbola ho tafakatra any amin'ny kanina indray na hoe ao anatin'izao mbola mahatrisa mety mbola ohatrentsika zao mbola azo afaka manana tsirom-panantenana ve tsika hiatrika an'izany mondial 2024 zany inona ny tokony arenina amin'ny lafin'ny ara-pitantanana raha ny fahitanao anazy tsika efa miatrika amin'ny mondial io fa resiko azo antoka zany fa miatrika tsika aloha de miatrika tsika fa resy fa le izy zao hoe raha mbola ohatran'izao ny hitondran'ny raha ohatra zany mbola hidiran'ny fanjakana mpitondra fanjakana be loatra ny fomba hifampifehezana hifampitondrana ao anatin'ny FMF amin'ny fédération ny baolina kitra io hananana ady ohatran'io de lasa lay taranjany mihitsy no sahirana amin'ny lalao rehetra antrehany satria azadino fa io fifanomezan-tanany marina angely hoe indraindray ny fédération tsy manam-bola atao frais de mety hoe ary amin'ny klasy ohatr' zao le ekipa ny mandeha de zany nge ny ilaina ny fanjakana hoe mba hoe manampy anazy de mba tsaratsara kokoa mba manampy ohatra zany raha mbola miady ohatra zao zany le izy raha mbola hoe eritseretin'ny fanjakana fa ohatrany zazakely entina ohatran'io le mpanao baolina de hoe ohatrany hoe nitondranany de zara ny teny hoe aloha tonga de tsy misoratra anarana mihitsy miatrika an'le lalao fa satria tsy nasaina tsy tony nge de efa tsy ahafahanao mandresy zany tsy ahafahanao miatrika an'le lalao reny tena za tena mahita hoe vo mbola tsy ny lalao akory nylay ekipa de efa adiny nasionao am'ilay fédération mikarakara azy de ahoana mo tsy za zany tena hoe tsy
tsy zany zany ny ampandrosan'ny baolina kitra gasy de tokony miverina hatrany amin'ny baolina hatrany pokotany zay taloha tamin'ny fahakelezanay io kianjany ataonareo nareo commune reto keo malahira rehetra io ataonareo tsenana andravoangy eo misolomaso io io fanaovanay baolina taloha mini foot ao zay manao mini foot taloha de miainga hatrany amin'ny fokotany zany ny baolina kitra taloha ary ny fahaizan'ny mpanao baolina rehetrarehetra am'izao nge de mbola teknika sy nitiguerre dolo daholo de fa tsara zany nisy école ohatran'izany tamin'ny baolina kitra de tokony zany no toizana aloha ahafahana mandroso tsara kokoa fa tsy ohatran'izao hoe ady ka lasa angamba le ady mety any amin'ny karatelo tokony miresaka an'izay baolina kitra fety sy ny sisa zay ihany tsika de ny 7 septembre teo mantsy no tanterana ny fitokanana nyity kianja ty avadika kely indray le resaka satria tena namperitreritra be ny zava-misy tamin'iny fotoana iny tsika rehetra angamba niarana andre na antany tokantrano tany ny popoka ny afomanga fety betsy nisy fiafarany mpanakanto maro be sy ny sisa niatrika an'izany fety zany tsy hoe le fety akory ny manahirana na manahoana fa le olana ohatran'ny indramiko ty fiteny namana raha nina Clémence ty fa tena nanaitra ala izy retaka hoe marina hoe miaingo ambony tsikoako asika misy loto be ao fa sarotsaromana de ny tena raharaha zany mirehatra ny jiro be mitokana ankiantsika mahafinaritra sy ny sisa fa tokantrano anankifiry no mandro fotsy any no ny fahasahiranana eo amin'ny lafiny ara-tsosialy etsy an-daniny zany iainana isan'andro ny fahatapahan-jiro tena hoe ao anatin'ny zavatra iainan'ny olona andavanandro zany sahirana ny olona ao anatin'ny fiainany manontolo tsy ohatran'ny fijery ny ada azy ve tsy ohatran'ny hoe mandatsa an'le vahoaka malagasy ve ny fanaovana zavatra ohatran'ireny tsy te handrivotra be moa fa ny olona koa mikaroka de hitan'ny olona hatramin'ny vidin'ny akanjon'ny zanaky ny filoham-pirenena efa hananan'ny olona hatraminy hoe jaune totaliny be de be no ny teny hoe ndry raha ny vidin'iny lobaka iny zany zao no fidianana tsy hidirantsika fiainany manokana fa tena lasa hitan'ny olona hatramin'izany satria manino ka nataony koa zany ka miaina anatin'ny hirifiry sy ny fahantrana ny vahoaka malagasy tsy vao zao tokoa no resaka akantsika fa efa nisy ny resaka mananasy sy ny tariny tany aloha tany fa ity moa zany de tena hitan'ny olona mihitsy ny prix-ny faresahan'ny olona izy ankehitriny le tiako averiko ny fanontaniako hoe tsy ohatry ny mandatsa ve ny fahitanao andreny fety reny raha ny fahantrany malagasy fampidirana mpianatra zao tena fahasahiranana traiza mivingivina dolo ny ray aman-dreny fa reny aloha ny zahatra nisy teo le izy nge tsy hoe ohatrany mandatsy tsy ohatrany mandatsa kotsy le izy tena mandatsa le izy zary le afomanga aloha tsy maintsy nalefaka an'le soloko aiza ndray re no apoka rehefa avera ohatra ka tsy any anao fa ilanao kosa le izy za zany tena raha ohatra anao manao fitokana kianjana kola de ampedina ny kola de raha ohatra anao zany tokana kianjany baolina kitra azo atao tsara ny nampanao baolina kitra malagasy samy malagasy talohan'iny daty iny azo no atao tsara satria kianjana foty io zany de foty zany no atao de mantsaiko mety akizy tsy mampanina nge na akizy mini foty ary nampanaovana baolina eo de iny no mitokana azy eo de zany hoe fitokanana anazy le izy de eo mijery le olona fa tsy hoe artiste anao asainao mandia eo de le izy nge tsy artiste ary zany anisan'ny zavatra manahirana ny mieritreritra azy tsy hoe le artiste nampandia teo akory ny hoe mampalahelo fa le izy hoe tokony hoe zay zany tokony hoe amiko tokony baolina ny natao teo de tokony malagasy ekipa malagasy vera malagasy nanapakariboan teo de araka tamin'ny filoham-pirenena zany ny anahako gasy manamaizy azy kianjatsika io zay anarany tsy maninona sy ny anina rehetrarehetra fa zao tsy le fitokanana iny zany ataotsika hoe nandaniana vola iny nge mety hoe tsy nandaniana vola fa mety hoe vola tany am'le sononanao an'le tranona lany tamin'iny teo tsy de tena zay fa le fiainan'le firenena mihitsy no mampalahelo tena miteneniko anao hoe mandatsa araky ny teneninao mandatsa satria fataro tsara fa rehefa mandenga le jiro be ao mamasina tapaka dolo le jiro manodidina eo zay zany aloha zany de fa zavatra ray de mitsonika dolo le aorotany le akama ao alalinao fa mitaraina mihitsy ny adana fa apiko kely aloha nge le any fa zao ny asa zavatra ohatran'ireny tsy hoe mampalahelo vita le kianja ohatran'io fa mampalahelo zao de hitanareo sao collégium collégium zao vita ataotsika fa ela fa izy moa mba pira afaka nanao spectacle be eo zay zavatra zay zany
de ohatrany hoe nanao investissement ntsika fa nitsatoka hoe le investissement nataontsika de kianjany mamasina io ndraiky io zao nataontsika de raha ny fijerinao azy eo a de hoe rovina le olona manao baoly le riatambary ery no tonga andaka baoly eo zany hoe le investissement nataontsika zany ohatrany mampisalasala ihany hitanareo io akaiky eo nge palais de sport firy moa ny mba olona afaka manofa ny palais de sport manao zavatra eo le te velambelan'ny kely aty misy mampanofa ihany am'le resaka braderie sy ny karazany sy karazany reny fa le izy zany lefa manao an'le investissement zavatra ohatran'ireny infrastructure ngeda be ohatran'ireny ianao tsy maninona na de hoe zavatra vita sinoa daholo ary le mipetraka eo am'le izy eny fasika sy vato kely zany zao mba hoe teto Madagasikara de mba nahazo vola le mpotona fasika sy le mpotona vato kely de le mpanaonao sodira kely gasy kely teo mety manazo fa ny infrastructure ohatran'ireny tsy teny izay nge nitsonjovona aminy fa nitsonjovona aminy de hoe rehefa vita ary ve le izy de afaka mamiasa olona be deabe am'izay afaka esan'ny olona be deabe am'izay ary afaka mame tombotsoa an'lay firenena fa tsy lasa ohatrany fanakandrova fotsiny eria ndany ianao makany anany eny fa mety matevina be mivovoka reo amy collegium ianao mandeha mipetraka eo za tena miteny tsy hitako mihitsy vola very fotsiny reny efa ndraisaka iamo ianao to hoe tena hoe mandatsa le zavatra misy de zay ko ngamba ny iresantsika ivadiantsika kely makany amy resaka lafiny ara-politika somary iverenantsika kely ihany a ny amin'ny hoe inona no tokony apetraka zao fitondrano zao tokony ho lara-pamena raha mifahitanao anazy raha atao hoe fitinina zany ny orantsika teo rehefa lasalasa hoe inona zany no aminao manokana ny hoe tokony ho ataony zao fitondrano zao lara-pamena mariniko kely aloha le tegny teo za de mbola motra niverina kely am'le resaka teo hitanareo tsara fa ny zavatra vitatsika rehetrarehetra ohatrany misy zavatra mampalahelo zany le ohatra zao hoe ny fanjakana zao manao hoe manao ny gouverner sur prévoir ohatrany hoe mitsinjo lavitra de manao hôpitaly manara-penitra de le hôpitaly manara-penitra aloha eto Antananarivo feno hôpitaly eto aloha natao le izy fa zao move zany hoe fantatra fa arary daholo tsika atsoatsy noho ny tsy fanjari-tsakafo satria tsika zao mijaly ara-tsakafo de efa misy tsy fanjari-tsakafo io zany le hoe malnutrition ohatrany hoe droit fondamental de itsika rehetrarehetra ave zany rehefa aveo vokatry ny fanjari-tsakafo vokatry ny aretina de arary daholo ka ho tsapatsika orinao fa tena nilaina lay hôpitaly satria tsika hiditra any daholo rehefa aveo izany hoe le izy de hoe ka rehefa aveo koa nge tsika rehefa tsy mahavita an'le fitsabona ao am'le hôpitaly zany de mety hoe maty de hoe ary indray amy fahasamyfiraisa-po koa hoe fa vononao zany le asa hoe napetraka ary asa mipetraka asa mitoetra zany hoe noeritreretina am'le migouverner sur prévoir ny atsika fa tena marina tokony misy zavatra amboariny ny firenena am'izao ny ataontsika hoe ny raha ohatra ny firenena lehibe reny zao miresaka ara-politika ny relance économique reny itsika angamba tena mbola lavitra be zany fa ny zavatra tena tokony ho jerevantsika akaiky de zao le vahoaka malagasy tena tsy manana antom-pivelomana ny tsy ananany vahoaka malagasy raha misy tokantrano anankiray nanana olona telo izy niasa taloha zao ray sisa raha misy de misy miasa ary le ray miasa io efa tsy mandray avantage sy anatsoiny any ampiasana fa ny sasany ary efa misy salaire ny dikan'izany ny olona eto Madagasikara ny olona tsika zao tsy manana asa ny olona tsy manana antom-pivelomana io tsy resaka hoe vidim-bary tsy resaka hoe vidina loka tsy resaka vidina saribao fa tsika manko zao efa manana manisitry ny saribao tsy resaka vidina saribao io tsy resaka vidina menaka io fa resaka hoe tsy manana tsy ampy an'lay tokantrano lay vola ho ampiasainy hividianan-javatra fa ny menaka nataona ray alina rany tsy hany olana fa le hoe le tokantrano raha ny isy olona 5 miasa ao anatin'ny tokantrano raika samy manana fidiram-bola zaka ny raha zay menaka ray alina zany fa le ao tokantrano le ray miasa zany efa misy salaire ny vava-mihinana me mitombo satria teraka le zanaka tatsy de tsy hitanareo am'zany zany hoe ny programme ny fanjakana tsy tokony mirona be loatra zany any amin'ny resaka ny ohatrany hoe le resaka tena hoe fanaovana fotodrafitrasa zany tsy zany nge mbola fotodrafitrasa reny
za tsy miteny aminareo hoe tsy zava-dehibe reny a fa reny a mbola tsy eony eo ny vokatra azo am'ireny tsy eony eo mety afaka 30 taona any de gagany zanytsika hoe tena navita le olona fa ny eony eo aloha zao de tsika sahirana ara-pivelomana ny olona tsy ampy ny fivelomana tokony ampina ao zany no ampiroboroboana amin'ny asa fivelomanao ary be de be ny zavatra afaka resana am'zany a fa zany moa tsy vita anatina fotoana fohy fa ny fanjakana variana manenjika an'ilay hoe ekonomia tena le fieritreretany le atsika le playboy kikina zany hoe rehefa tsara fitafiana tsara kiraro tsara solomaso manao le rebanina sy andreny de aisy tafity le ry nefa tsika kikina zany no hitan'ireny amin'ny arabe de eritreretiny hoe mandroso Madagasikara fa efa manao akanjo sy anina daholo de efa mananina daolodaholo nefa le tsisy manam-bola naray ary aleo zany tena aleo tena mipetraka eto Madagasikara tsika mahita an'lizy hoe tsika tsy manam-bola sahirana nisa tokantrano ara-bola le fidirany mihitsy ny kely zay io indrindra mantsy miainao zany tena hoe mikatson-dra raha-pirenena indrindra ny ara-tsosialy sy ny ara-toekarenany jerena de tena hoe latsaka anaty fahantrana ny firenena malagasy ny vahoaka malagasy manontolo mihitsy de manoloana an'le fahasahirana ny vahoaka volana vitsivitsy zay raha mandinika anareo tena miamitombo ny fahasahirana ny vahoaka de misy moa zany ny mihevitra hoe anao hetsika lehibe ny rodobe ny mpanohatra ho an'ny demokrasia eto Madagasikara amin'ny herinandro avy zao any amin'iny faritra Antsirabe iny tsy azo hitovirana ny fidinana an-dalambe raha ny resaka zay resahana eto satria manoloana ny zava-misy lalova ny firenena de heverin'izy ireo fa tsy tokony angina itsony ary indrindra koa tena matsiaro hoe fehezin'ny fitondram-panjakana sy ny fomba azy ny ainao manjery mpanjakana anisany navoaka moa iny tao anatin'ilay fehi-kevitra tamin'ilay fikaonan-doha nataon'ny mpanohatra teny amin'ny Rilatio bypass de manoloana zay zavatra zay zany de mihevitra izy ireo hoe tsisy solution fa fidinana an-dalambe ny toy an'io rehefa tsy avela iteny zay ianao manokana ve hiady miombon-kevitra amin'izany tsotra kely ny fahantrana ny fahasairanana de vokatry ny tsy fahaizany fitondrana tsy fahaiza mitatana tsisy fahantrana sy fahasairanana tonga ho azy zany de fa tsy mahay mitatana ianao a de lasa mahanitra le olona lasa mahanitra le firenena nisy fanapahan-kevitra ny raisina tamin'ireny tsika ingena ndray fanapahan-kevitra momba ny hoe amena ara-pahasalamana zay tena raha tena dinihana akaika amehana ara-pitondrana le izy kanefany tsy nitondra vokatsoa ho an'ilay firenena lay fandraisana n'ilay amehana fa vao maika napidikizana n'ilay firenena ny asa natao nandritra n'le amehana tsy mifanaraka amin'ny mahamehana ara-pahasalamana azy fa amehana ara-pitondrana satria réquisition daholo ny zavatra rehetrarehetra dikan'izay zany a inona moa ny dikany hoe foananao ny fandaharana anankiray anefany a ho fiarovanao ny fahasalaman'ny vahoaka zay manko ny dikany hoe amehana ara-pahasalamana ho fiarovanao ny fahasalaman'ny vahoaka ave de ajanonao ny fandaharana anankiray amina televizion na radio tsy miankina anankiray de mitondra fahasalamana ho an'le vahoaka ave zay zany a lay hoe endrika lay hoe amehana ara-pitondrana le izy fa raha ohatra nge tena raha tsika ny mahademokrasia ny firenetsika tena raha tsika ny mahafanana pirenena ny radio televizion malagasy radio sy ny televizion malagasy de tokony azo fandaharanao daholo na ny olona lazaina mpanohitra na ny olona lazaina tsy mpanohitra tokony ny mpanohitra manana statut fa ny mpanohana ny fitondrana tsy manana statut tsy manana lalàna mifeka so de tokony foanana ny lalàna amin'ny mpanohitra am'izay mba tafiditra amin'ny radio satria le tsy mpanohitra nge matafiditra tsara amin'ny radio fa so de le fananana an'le lalàna amin'ny feno mahatonga azy tsy tafiditra fa ny tena marina nge tokony alefa daholo ny vaovao ary zay rehefa tsy avelanao marina miteny eo amin'ny radio pirenena ary izy ahoana ny fomba ilazan'ny mpanohitra ny heviny any ambanivohitra any ambany ravikazo rehetrarehetra any io manko misy fandraisana diso ny fanoherana de tsy tia le ataonay mpanao politika ty miteny ambony latabatra ity ihany fa ny fanoherana de any am'ireny fokotany rehetrarehetra reny misy fanoherana any ary ny fanoherana any amin'ny fokotany reny nahitana an'ireny hoe doublon tamin'ny fifidianany reny satria ny olona atao nahafantatra hoe olona tsy mipetraka eto amin'ny fokotaninay reto tsy ireo ny olona mipetraka aty amin'ny fokotaninay tsy eo ny voka-pifidianana teto amin'ny fokotaninay ny fanoherana de any am'ireny fokotany reny ny mahita hoe simba me simba ny lalana aty aminay
mety tsy mandeha melafo ny vary aty aminay any amin'ny fokotany any le fanoerana ka ho famondronana ny fanoerana ohatran'izay zany mahatonga ny voatery ny mpanohatra tsy maintsy midina any fotony na de efa tsy zany ary ny tokony ho izy fa tokony eo amin'ny radio pirenenao ihany a no ary fatary tsara fa ny fanomezana fitenenana ny mpanohitra ao anatin'ny radio pirenena za tsy miteny radio mpanjakana fanjakana anazy moa veo avelony tena fa ny radio pirenena ny resako eto ny TVM sy ny RNM zany rehefa miteny eo mpanohatra de efa falifaly le mpanohatra kely be deabe any efa nazo toerana ny rajoko be eo amin'ny anina fa de mangina am'izay tsika fa raha mbola tsy manao an'izany ny fitondrana vao mainka mikorotana io mitenenao hoe fidirana an-dalambe ny fidirana an-dalambe nge tsisy hoe taritiny zany tonga ho azy io tonga ho azy io ka miresaka fidinana an-dalambe indrindratsika ho an'ny fitondrana ny fidinana an-dalambe de mira fanonganam-panjakana tonga de zay no mahatonga anazy manakana ny fanehoan-kevitra an-dalambe io ahoana ny hevitra ny fanonganam-panjakana nge de tsotra ny fanonganam-panjakana zany tsy ekena ny fanonganam-panjakana ohatra ny reny mitanabasy reny tsy ara-pomba demokratika reny fa misy fanonganam-panjakana fionganan'ny fanjakana ara-pomba demokratika nao anaty lalam-pandroenana ary ny atao hoe miongana de miala eo amin'ny toerana ianao a tsy ao anatin'ny manda raha efa taona ny mandanao a roa taona ianao de miala eo na telo taona ianao de miala eo na hery taona ianao de miala eo fataro tsara fa anisan'ny fionganana napetraky ny ana voalohany feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra rehefa atson'Andriamanitra ianao de maty miongana ianao zay satria tsy tapitra lay fepotona tokony hitondranao fa azadiny fa misy sivy ny endriky ny fionganan'ny fanjakana ara-pomba demokratika ao anatin'io lalam-pandroenantsika io azo vakina tsara zany afaka tonga mpitondra am'izao zany tena possible mihitsy ny mampiongana n'ity fitondrany ity a raha ohatra ny opposition tena miasa araky ny tokony maha opposition azy tsy ela satria ara-pomba demokratika zany mitsekeny zao tontolo zao ary na izaza tsy manaiky an'izany de ny fanonganam-panjakana mitapy ediny ohatra nyreny tsika tany mena reny a miaraka amin'ny basy kalaknikov fandraisana olona mivozona akanjony raha ireny kosany de tsy izy reny fanonganam-panjakana ankeritsetra ohatran'ireny fa raha fanonganam-panjakana ara-pomba demokratika tsy hitako zay lafiny ratsy am'izany satria zay no saviditsika miresaka fanonganam-panjakana mitapy edina moa ianao de zay no zavatra nitranga tany Guinée aloha tatsy Guinée miongana ny flou Alpha Condé ny flou guinéenne isan'ny tsikerahan'ny mpanohatra sy ny vahoaka guinéenne azy ny hoe misy manao dijado na ny alabato nandritra ny fifidianana farany teo a misy moa mpanao gazety sasany milaza fa efa nampozina ihany ity tranga nisy tany Guinée ity a ho an'ny eto Madagasikara manokana efa valinao teo ihany izy hoe mety hoahina ve zany nisy ny tranga toy ireny raha toa ka de averiko izy hoe raha toa ka mitohy izao zava-misy a eto amin'ny firenena izao zany ny tena aingana be mahatonga an'le mety fonganan'le fanjakana eto amintsika nge de nizao tena hoe tsy fananany olona fivelomana fidiram-bola fivelomana zao zay aloha ny anisany satria tena mafy be le izy ary io tsy arakarak'ilay hoe manao sakafo be anao ary amin'ny ambasady any France manano amin'ny ambasady tsika any France tsika manao sakafo be de hoe mihinan-kanina ny anitsio tsy ohatr'izay izy io fa eto tena misy tena fantrana lalina mihitsy ny eto tena misy fantrana lalina ary zao ny tena olana eto amintsika za de mbola averiko aminareo hoe tena efa play boskikina ny eto amintsika hoa tena averiko zany reo olona rehetrarehetra eritseretinao fa mbola tena miakanjo tsara sy anina rehetrarehetra reo a efa tena anatin'ny fahantrana daholo reo fahasairanana na ny sakafo hoanina ary tena efa manahirana voamaly a nisy zazalahy kely a raiky amby roapolo taona nambony tena teria zabotsina mena teo amin'ny CSB teo inona ozy izy nareo nambony tena anisany vary tsisy loka zany hoe reraka ny sainy mieritreritra fa tsy mahita loka tsony hoentina hoaniny vady aman-janaka izy de mety hiteny anao kanosy izy fa za kosa mieritreritra hoe mety efa nieritreritra izy fa tsy vitany mandeha mamono olona tsy vitany mandeha mangalatra tsy vitany ny andeha hivarotena de aleo ny maty de efa zany le izy aingana za tena miteny an'izany ary tena le eto a efa sady sahirana ny vahoaka le fitondrana tsy mirarahan'le tena fototry lay olana fa tena mbola manao fety de lasa zany tena mavesatra be zany ara-tsaina ho an'ny olona ary fataro tsara fa ny fadisopa any antenana amin'ny politika
de mafy kokoa no ny fahadisom-panantenana amin'ny fitiavana za aloha miteny anareo amin'izay so de hoe fitiavana ny lehibe indrindra fitiavana fa fahadisom-panantenana amin'ny politika tena mafy lavitra noho ny fahadisom-panantenana amin'ny fitiavana ary zako miteny koa tsy hoe fitiavana ny lehibe indrindra zany hoe de am'le telo mitoetra zany fa ny fanajana no tokony lehibe noho ny fitiavana ny fanajana fa na olona tsy tianao azany rehefa ajainao de milamina ny zavatra rehetrarehetra zany de noho izany zany itsika eto de tokony ifanaja na de ataotsika hoe reny 4 mikely reny arany de tokony ho ajaina ny zoany maha-olombelona azy tokony ajaina ny zony rehetrarehetra tokony ajaina ny zon'ny olona ny fidy olona amina toerana anankiray tokony ajaina zany fa raha tsy mitoetra le fanajana de zao hoe ampanantenana nareo ampanantenana de tery minona reo fa ho ataoko ty manantenana reo fa zao le fitiavana aloha lehibe indrindra ka na tsisy areo tsy maninona fa za tiavy ty ary arao tena moa ny fandalovanao eto iada zay miravavy amin'ny mampanolo-tsain'ny tanàna de ndoana raha roatra kely mba te haka ny hevitrao amin'izay raharahan'ny tanàna zay tena nanaitra be any zavatra nresahanao ianao hoe to lasa ny olom-boatendry no to te hibaiko ny olom-boafidy ary to tiana asorona ny olom-boafidy osoloana olom-boatendry zay nresakitsika teo zay mihitsy le zava-misy ankehitriny satria zay miravavy moa zany de ao anatin'ny lisitra reo mpanolo-tsaina zay olom-boafidy tena voafidy ary nofidiny vahoaka tokoa fa tena hoe zavatra mbola tsy hita tao anatin'ny 80 taona zany hoe katsahana ny analananay amin'izao fotoana zao be de be ny hevitry ny mpanara-baovao manoloana n'izany zavatra any efa eny amin'ny tribunal administratif moa raha Clémence Rarnirina ary miandry zay ho toyny sika fa hoy hoe ianao manokana misy mantsy le tena hoe finiavany be ny tanàna fotsontsotro zao hoe hanala ny reto olom-boafidy reto zany hoe ny mpanolo-tsaina amin'ny toerany de mba hoana fahitanao le zava-misy te haka ny hevitrao zay satria mba mandalo atao anaty fandarana ianao zany zany de iteny an'izao hoe nareo taraina fa tena tsy mandeha tsy manara-dalàna lay eo amin'ny commune de nasoronareo ko tsy zarinareo ry ve mba afaka tsy miaraka tsy miaraka eny fa za lo tsy miteny hoe mialahy mediva fa matoanareo nge olom-boafidy zany zay manko le teneniko anareo rehefa olom-boafidy zay nareo de tsy le maha-personne physique anareo no mitoetra fa le maha-personne morale zany le maha-olom-boafidy anareo zany no mitoetra amin'io fotoana io de tsy nizonareo tsony no edivanareo rehefa olom-boafidy anareo miady ny zonareo de tsy nizonareo no edivanareo fa nizoan'lay olona ny fidy anareo zany ka raha vao hoe miraviravy tanana nareo am'izay andikan'izay nanao tsinitsinina ndray an'lay olona ny fidy anareo zany nareo mila mijoro tsara anareo aloha zany am'lay izy ny faharoa manarakaraka an'izany fomban-javatra nge io hoe mazava hoavy fa le mera tsy arotiany daholo le mpanolo-tsaina rehetrarehetra ao ary izy manana ny eritseriny za miteny amin'ny olona foana hoe ny olona nandrarao tokony ny omana vonanao politika ary ny olona ny satria tsy ny aina tanatina antoko politika izy de tsy voataizara politika de tsy fantany le izy fa ny politika fandrinana ny fiarahamonina ny fanaovana ny zavatra tsara tarenge tsy midika hoe fa firindran'le fiarahamonina fa firindran'ny fiarahamonina ny tena tediavinao amin'ny commune Antananarivo renivohitra mila olona manara-dalàna ianao mira ny lalàna no ampiarinao zany na ianareo mpanolo-tsaina na ny mpitonina ny anao zany de ny lalàna no arana lalàna no hitondrana ny commune fa tsy ny hevitra avy any am-pandriana akoriny de zay tokony arahana ka zay voalaza ny lalàna no tokony atrena fa ny mibaiko an'izay rehetrarehetra zay de ny feon'ny fieritreretanao zany de ny tombontsoan'ny vahoaka ka le izy tokony ho jerevana foana hoe am'le fipetraka lay raharaha zany de tokony mipetraka lay tombotsoa zange mino fa raha ohatra hoe asorony eo ary nareo de tsy maintsy mpanolo-tsaina ihany misolo anareo aloha satria misy otrany hoe miakatra fa mbola misy 4 raiky 5 amin'orinanareo tsy fantatry reo vita tapitra voala zany zavatra fa le izy zany ny tena resana zany de zao hoe misy ndraindray toetrana mpitondra ankehitriny zany eto Madagasikara tena lay tena ny manokana sy ny voninahiny sy ny reharehany no ampiariny fa tsy tena mijery n'lay tombontsom-bahoaka de lasa mikorotana lay firenena ary ty le lalàna rehefa hoan'ny tombontsoa de mety
fa rehefa nytombontsoan'ny hafa tsy mety de lasa zavatra ohatran'zany zany le iainantsika eto eo inga fantatro tsara le raharahanareo fa misy le resaka fivoriana tsy tokony atsona indro de iveran'ny fotoana tokony afahana mivory de mbola atsononareo de tsy tonga de manana be deabe nareo de manana fanazavana hoe zao ny atony tsy atonga fa le izy raha izay tsy teny izay fijery azy de velany fa nareo efa mihitanay koa efa misy tena adversaire principal nareo hitanay eo de mazava ho azy le izy hoe lasa ohatrany apetraky lay commune aveo tsy androsy le commune raha tsy eo le olona sa hoe ahoana za zany fahitako anazy tokony misy ihany raha za fandaminana fampiresahana de tokony misy fandaminana tsara mazava tsara am'le korotana satria raha fijeriko an'le zavatra resahana inga zavatra minime olona tsy tonga mivory za ve tsy zany raha hoe le fanapaha-kevitra lehibe eo amin'ny commune no hoe nisy hoe tena varotra tanin'ny commune ohatra lay olona de zany de tena hitako hoe tena hoe zavatra afo zany fa raha hoe zavatra hoe tsy tonga mivory zany tsy tokony tera ary zao ny mampisy olana nge mora fa ny maman'le olana mikorotana be lasa ianao tsy afaka miasa misy zavatra be fa izy io rehefa mitoy ohatran'io de manjary malasa eritreritra hoe misy tombontsoa arovana ve ka asorony reto aloha fa tsy metimety amintsika rehefa raha reo mbola miaraka amintsika eo satria ohatrany tsy mety ho namantsika mihitsy reo am'le hevitra de izay zavatra zay raha zany de hitako ny namana moa za zany mananamana komba moa zany zao hoe ny ry Ildasy ry Toavina amin'ny komba zany ny reny zany ny namana anisan'ny mba nanoana azy ry zareo zako tamin'ny de mampalahelo moa fa me misy hoe ho asorona kanefany za zany mbola tena te hiteny ihany amin'ny lehiben'ny commune aleo tsy miteraka korotana amin'ny fitantanan-draharaha ohatran'io fa le Antananarivo nge ohatrany mangina fa ndray andro ao izy mety mitroatra ary rehefa mitroatra Antananarivo fantatro ihany fa manahirana ya ny olona matoa fidin'olona matoa mpanolotsaina izy manan'olona zay indrindra ary marina daholo voalazanao de tena sy ohatrany nangina mihitsy zay sy lili satria ohatrany hoe hitanao mihitsy le zavatra mitrainay ao fa de toy izany mihitsy ny zavatra iainana hoe ny mpanara-dalàna zany zao no enjehana lava sy atao zay tena hoe aniliana sy ipitiany ao anatin'io resaka hoe maha-olom-boafidy io raha ny zavatra misy ao anatin'io fitantanana an-tanàna io raha tsy efa nandeha be fotoana atsika de mbola nomeny teny farany ianao fa de tena ialana tsiny indrindra Andriamatoa tsy asina Andriamatoa ialana tsiny indrindra iada fa efa tena lasa be ny fotoana atsika efa adiny ray mahery be ny raha ntsika teto fankasitrahana angambany no amarananay am'rahavavy ny fitenenana misaotra betsaka anao ny vahiny tato anatin'ny fandaharana nafinahitra be ny fiarahantsika na ahafantarana zavatra maro ary nahazahoana réaction be dia be avy taminao makasika ny resaka maro be sujet maro be ny fanatanjahantena ny politika amin'ny ankapobeny eo ihany koa ny zavatra nisy eo amin'ny nivon'ny commune urbaine Antananarivo de makasitraka anao izahay misaotra betsaka misaotra indrindra ary de mbola vorona foana sana raha ohatra ho an'ny tombontsoan'ny firenena mankasitraka tompoko hatreo ihany koa no mamarana ny fiarahantsika tamin'ity alina ity ary manome fotoana anao zay mirahavavy amin'ny heriny an'io toy izao indray miaraka amin'ny Baora Zafy Mahefa sy Arfine Raël Sokosy isika amin'ny zoma ho avy izao mandra-piona tompoko